Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana Mi-Kolo Hevitra amin'ity ariva ity fandarana iarahanao amin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo FM sy ny Kolo TV izany. Ny raharaha-pirenena no resantsika mandritra ny orairay ny Fampihavanam-Pirenena ny raharaha 7 Febroary ny fionana tampony izay mbola mystère hatramin'izao ny ho ampitso ny Madagasikara raha tsorona kokoa eo amin'izay hoe tontolo politika sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny izay inona ny ova raha apitso sy raha afakapitso anao ahoana ny fiainan'ny sambatan'olona sy ny sisa mifamatotra ao anatin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao avokoa izany eo amin'ny resaka politika. Manambahiny isika amin'ity ariva ity efatra mianada no vahintsika isan'izany atao ambara voalohany satria andray mbavilanitra tokana tonga atao anatin'ny fandarana ny princesse Yasmine filoha national ny antoko novema tonga soa atao anatin'ny fandarana toko. Miarahaba ny Nkaja dia miarahaba ny vahoaka rehetra malagasy mijery an'izao fandaharana izao. Efa mpikambana teo aloha ihany koa teo anivo ny kongressy ny teteza mita moa ny princesse Yasmine vahintsika manaraka olo-pirenena tsotra raim-pianakaviana ihany koa Andriamatoa Radso Charles Edouard mpanaraka ny fandarana mazava ho azy dia natsona manokana hoe ndao mba hivahiny indray fa tsy mijery fotsiny. Miaraba tompoko. Ya vary miaraba ny tsika rehetra zay tonga eto miaraba ihany koa ny Kolo TV dia miaraba ihany koa an'izay olona manaraka ny fandarana. Vahintsika manaraka Andriamatoa Randria zanak'olona William Mivon na i sareraka tsy hanao méditation no lianao eto amin'ny tiany ety fa iresaka sika mpikambana amin'ny brao national ny Mapara tonga soa tompoko. Tonga soa miaraba anao Entsatsa miaraba ihany koa ny Kolo TV ary ny reto vahiny miaraka nasaina eto reto indrindra ny mpanaraka ny fandarana Kolo TV. Eny azy ny vahintsika faefatra ny fantohan'ny sain'ny mpanara-baovao tato anatin'ny herinandro faraparany zay raha ny AV7 inona ny tena marina ao amin'izy io vakirovy ny AV7 sy ny sisa fantalena mipetraka mozandretra zany. Andriamatoa Bona Jean-Pierre Rafara Mandimby filoha national ny AV7 na ny fikambana ireo ny aramboina tamin'ny 7 Febroary 2024 tonga soa Andriamatoa filoha. Sotra tompoko mbako manana ny fiarahabana netiny namana vahiny nasaina eto miarahaba ny tondra fandarana ary miarahaba ny mpanaraka ny fandarana rehetra ao tamin'ny Kolo TV. Inona no atao hoe vaovao tokony asongadina inona no tsara fantatra mahakasika ny raharaha-pirenena hoaiza marina sika ity makaiza ny Fampihavanam-Pirenena inona ny dingana vita inona ny mbola tsy vita itondra fanazavana mahakasika an'izany ny ady hevitra eto amin'ny tian'io ity niezaka izay na notany olo-pirenena eny amin'io vaovao tahaka ny ahoana reny fantatra izy ireo momba ny raharaha-pirenena momba izany hoe Fampihavanam-Pirenena zany raha tsika aloha ny hevitra izy ireo. Endriky ny tanàna aloha ny kara manana vazana farafaratsy jiry ny lafiny rehetrarehetra izy Ele de fampihavanana aloha iny raha malala aloha fa dia eo an'le vahoaka madika le felan'le vahoaka madika mihitsy za midika mbola tsy ao anatin'ny tena izy mihitsy mbola tsy dia tena milamina le fitondran'le président mihitsy zany le vahoaka madinika eto tsy lasa bobaka moa zareo amin'le politika misandrangindringitra be eo mihitsy ny problème. Olo manana le ataon-kely indray ndreo le misy asa kely an'le majinika ndreo tsy tena milamina mihitsy le asa ataon'le majinika kely. Tsy fantatra loatra reo momba ny fihavanam-pirenena fitarina azy eo samy mandray anjara daholo ny PKM ny PFM ao koa ny société civile sy izay tena maro. Tsy dia ilaina le fampihavanam-pirenena ho anahako fa fiatsaram-belatsihy fotsiny zay angamba mafy azy. Le mandeha amin'izao dia manarakarak'izay amboarany lalana re tompoko fa mijaly zay aza mifampiatsara velatsihy dia alora angamba tsara mifampiresaka mihitsy ny inona ny tsy zakan'le samy mpanao politika ireo fa dia mifampiteny maso ry zareo hoe zao ny tsy zakako taminao fa tsy mifampiatsara velatsihy mody mifampitatana nefa ny ao anatin'ny fotsy mazava zay ny fahitako anazy.
Amba mety resaka politika zany ka le politika mety fandamina ny mpanohitra raha manjary tsy manohitra tsony manohitra manjary mpanohitra tsy zay dia aloha ampihavanana aloha raha mety mihavana zay ny zavatra tedavina ny filaminana fahitako anazy loatra mety ihany le izy ohatra mety ihany aloha zao le zavatra ny programme andreo ohatra metimety ihany zay ny fahitako anazy metimety hoe ahoana zay ohatra mba misy fanantenana kely zany amin'le fivoahan'le rahapirenena zay ny mba fantako ny tsapako hoe zay zany le fampihavanam-pirenena moa zany dia tsy tena hoe fampihavanam-pirenena loatra sy ny tompanao politika anina be foana ny filoham-pirenena foana no mpihavanana fa tsy ny vahoaka no miady fa tsy zany hoe moziny hoe vahoaka no tsy mifandray kevitra no ny mpitondra am'izao mo le fomba fitantanana konkoa tsy dia mety amin'ny vahoaka tsona zany amin'izao ohatra miovaova be zany le izy hoe apetraka amin'ny anina indray apetraka amin'izao hatramin'izao nefa tena tsy mbola hita mihitsy ny vahaolana momban'le izy fa dia resaka fotsiny zay ny zava-marina zay ny hevitry ny olo-pirenena tsotra zay sendra mpanao gazety fotsiny mahakasika an'izy io ny raha-pirenena tatao tokoa moa somary ny fangaro ny favaofao ihany ny fatohan'ny vaovao fampihavanam-pirenena zay resahana amin'izao fotoana izao makaizitsika dia ahoana ia za aloha aminah manokana ray aman-dreny ara-drazana anay zany diso fanantenana zany amin'le hoe tamin'ny voalohany aloha tena hoe lamy ety zany satria hoe ho avy ny fampihavanam-pirenena satria tsika malagasy io fihavanana io tena mampiavaka atsika amin'izao tontolo zao ary atsika ary manana oabolana hoe aleo very tsy kalakalam-bola toy zay very tsy kalakala-mpihavanana dikany zany ny fihavanana amintsika malagasy tena manany toerany mihitsy rehefa nandeha le izy tsy arakaraka ny zavatra nantenaiko zany le fampihavanam-pirenena rehefa nandeha le fampihavanana teny amin'ny CCI zavatra hafa mihitsy zany nantenaiko voaka amin'le fampihavanam-pirenena fa io moa manao zavatra koa tsy mora zany mampiavana zany mety ho zay ngamba mety mbola manantena ihany mety tsy ho kivy zany fa raha ohatra n'izao aloha nitondrana an'le izy tsy hitako be ny ihany hoe aiza elange zay nanomboka ny tomboan'le fampihavanana zay mbola tamin'izao mbola tsy hita hoe aiza ny tena zavatra nisongadina amin'le fampihavanana eo zany ny tena mahakivy ana hoe aiza ihany tsika ohatra ny hoe le matomatesany serena filozafy alberatra am'izay hoe fampihavanana io ve le izy io ve le fampihavanam-pirenena hatramin'izay le hoe mitady fampihavanam-pirenena tenena le mivorivory sa le hoe mikato trano tonga amin'ny CCI vaty dia mikatona ny trano dia ao anatiny ao dia mivoaka avy eo dia misy taratasy dia ny andininy voalohany manaiky aniva ianao andininy hitan'ny enikaja le mpanambady le manaiky marina ianao fa tsy saraka any ohatra zay zany lasa ohatrany hoe tsy fantako na asana azony zay zany tena ohatrany hoe tsy iny zany mba nandrasako avy hatrany dia antaniko ny filohan'ny AV7 Bona Jean-Pierre nanome fanasana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay isan'ny voatontonona amin'ny raharaha 7 febroary isan'ny raharaha nahavaivay taty aoriny ihany koa ianareo zay indray ve le fampihavanam-pirenena raha ny fahitanareo azy zany amin'izao fotoana izao ny fahitanay azy amin'izao fotoana izao araka le fanontanianao ahoana ny fijerinao an'le resaka fampihavanam-pirenena izy io zany ny olona samy manana ny heviny samy manana ny andraisany azy fa raha nivoian'io ny serena taloha tany fivoizana ny nataony fa mbola tsy nisy fanatanterahana fanirina ny retreretiny fa mbola tsy nisy fanatanterahana ka ankehitriny izy io raha ohatra ka mandingana kely zany amin'izao raha misy izao tanterahany FFKM zao ny fahalalako aloha ny fahitako azy tsy mbola misy zavatra vita fa misy dingana na rano ary mbola fandrenesako farany mbola itohy izy io amafisiko moa le obolana nety ny princesse teo
fa fihavanana dia andrianitsika malagasy izy io ary izy io a rehefa andrianina matoa misy miampihavanana misy zavatra tsy nety tao izay zavatra tsy nety zay a araky le teny teo moa hoe le vahoaka ny ampihavanana ka le vahoaka ampihavanana nge misy vahoaka miandany amin'ny rakoto amin'ny rabe dia zay no ilaina fampihavanana inona le maromarotra raisana mba hatongavana am'izay zay makasitraka ny FFKM zay am'izao zay misy liko tenena hoe ohatrany hoe diganareo ihany ny FFKM satria ny FFKM mbola tsy tonga eo amin'le fampiantsoana anatrika le 7 février le hoe mba hita maso le izy nareo efa tonga nanasany le filoha rehetrarehetra tena zay ve le izy ny fanasana iny le fanasana iny tena ny olona maty misy mieritreritra hoe tonga dia endriky ny fampihavanana io hoe dia tokony lojika zany zay amin'ny ahoana inona ny antony ilazan'izay ny tongavako eto tadidy koa tamin'ray mandeha raha nisy fionana tamin'ny 11 décembre teria modivona dia fa endriky ny fampihavanana ty ozy zavatra nivotra tao ka zahay raha mivoy an'io mba sitrakay le olona mba hiavana tsy raha nanasan'ireo filoha dimy le izy moa koa tena hitsiko eto fa manina moa ny filoha dimy fa aiza filoha ratsirahonana filoha président mpanjakana koa nge filoha ratsirahonana tiako tongavana am'izay hitarina le izy araky le teny teo mbola tsy vita le izy fa ny hevitray zany voizinay fa ilaina ny fampihavanana fa raha nanasan'ireo zay tsy hanatanteraka fampihavanana ao amin'ny palais des sports fa nisy dingana natao dia akasitrahanay sareraka atonga dia ataoko hoe sareraka ngamba lava loatra izy koa olona tsotra ahoana ny hevitrao makaiza fampihavanam-pirenena za aloha dia zendana gaga satria mba nresaka tamin'ireny serenina ireny ary nefa impira nyresaka amin'ny olona amin'ny resaka fampihavanana io zao zavatra manahirana amin'io mitady ny fitonana tetezamita marimaritra iraisana hipoiran'ny olo isaparitra navotra ao anatin'ny FFM misy tetibola zay tokony hivoaka milliard ivoaka isataona esan'ity sy manao ny asan'ny fampihavanana ity ary miantso ny herirehetra mpampihavana zay no zay ny tapaka tany anatin'ny fitondrana tetezamita nananganana ny FFM isy zay dia ny mahagaga tena mahazendana aiza amin'ny loi de finance tray no namoahanyty fanjakan'ity vola ho an'ny FFKM anao fampihavanana ary rehefa nanodika lalàna toy zany ty fanjakanyty fampihavanana no resahany amiko ny fampihavanana zany grave eto Madagasikara satria ny majorité ny malagasy lazaina fa illettré ny filazantsika azy illettré mety tsy mahita ratasy ny akabiazany dia manaraka ny fombandrazana soatoavina aradrazana fa tsy ara-pivavahana tsy ara-pinono ny azy aradrazana io le hoe misy nofokena amin'ny tampihavanana zay nampiasain'ny mpanao politika moa taty afara nofokena amin'ny tampihavanana fa io aradrazana 4% io aizandray zany ny vola ho hitan'ity fanjakanyity loi de finance aiza amoahana vola fa andray anjara koa ireo olona ireo mahay ny fomba mampanao koa izy ireo amin'ny fampihavanana dia mijery koa misy musulman eto tsy teniko a misy zanam-piangonana eto misy société civile eto misy ONG eto fiangonana zandry fiangonana zandry moa filaza azy aiza zany ny volandray ihany koa avoaka amin'ireo efa nanota tamin'ity anankiray ity nanota namoaka vola ho an'ny FFKM dia aizandray ny kerety tonga ny cyclone tonga enao nefa nanota namoaka vola ho an'ny FFKM ny FFKM teo amin'ny fitondrana dolontsika 2013 nefa namory olona teny vato zay namoaka hoe manova constitution zay navoakany tamin'ny 2013 anamafy an'izay ve zany namoahany fanjakana vola kere misy tondradrano misy amiko zany raha tena ampihavana atsika ampihavana isaky ny jery fampihavanana dia zao tsy mainty jerevana doly ireo parametra rehetrarehetra eo
misy an'izao koatsy misy an'izao koatsy fa raha ataona safy be mantsina fotsiny io FFKM za zao de gaga roparo gazety koa de mba notaniako inona zalahy vaovao tao tsisy mahalala mihitsy tsisy mahalala zay le lazaiko teo zay le lazaiko teo hoe mivoaka avy eo de tarata midy ny trano tsy azo ateny izy fompity tsy gasy sady tsara-drazany ty tsy vazaha satria ny vazaha rehefa misy zavatra tapako na misafotofoto de fantatra hoe de mbola misafotofoto ny momba an'izao fa ty tena tena tsy zatra fantatra iza mokaka zandrobona nefa tonga de mitsodrano sady hoe efa vita ny fampihavanana teny zay nolazainao tamin'nyainao manjery ka misy ainao manjery zany manjery tsy miteneny zany aza-pangaina be ratsosary le doara tsotra ianao ny a zany de tsotra matoa misy ny fampihavanam-pirenena de nisy conflit zany teo sy ady zany teo raha ohatra ka hoe dinihana le malagasy ve ny ady za zany mahita hoe le malagasy le vahoaka malagasy tsy ny ady afa ny zany hoe tany miady zany tsika mbola tsy nahita fa afa mihitsy zany tany miady zany izy ara miady antoko zany de ny mpanao politika miady le mpanao politika no miady de manipule olona ampidirina ao anatin'le conflit ao de io zavatra io rehefa mahazo ny sazy azy ny mpanao politika misy ny tsy mahazo de tesitra de lasa opposant misy ny nahazo ny toerany de milamina izy satria nahazo ny tadiavina izy fa misy kosa ny tesitra de manohitra ndray izy de ohatran'izay foana mitady olona foana izy anaraka azy ka amiko ny olana zany amiko de zao mahatonga an'le olana am'le fampihavanana satria mo ndresahana eo ny 7 février io ny tsy 7 février ihany ake ny problème PDB tamin'ny 71 fa ny tena olana teto amitsika tsy fantatra mihitsy le tena marina rehefa misy zavatra amitranga tsy fantatra le marina amin'ny zavatra io 72 tsy fantatra mihitsy tsy fantatra le tena marina any le vahoaka ka hoe aiza marina le position any ame ohatra anao fotsiny azo injaratsiraka aminazy fa tsy izy ny tompona ndraiky tamin'ny diso teny avoloa fa razana maso ny président floany exécutif de razana maso hoe de iboaiko carte présidentielle hitanao tsy fantatrao le marina miala izy le sasany ery koa miala fa amiko tokony isy hoe tena fitsarana atao hoe fitsarana tena fitsarana fa tsy fitsarana mapy hoe tokony hoe tena fitsarana de eo ny tsarana hoe iza ny marina izy any diso rehefa voatsara de am'izay fotoan'izay ireo mifamela rehefa hitanao le marina zay vo mifamela ile olona nanao ny meloka mangataka famelana am'izay nanaovany azy le olona niaran'iny koa mamela am'izay nanao an'iny fa tsy atao à huis clos ohatra ny eo ivato le izy de à huis clos de le olona dina varavarina de tsy azo atren'izany izy de vita avy eo le izy de vakina le soratra ty amin'ny tany bona Jean-Pierre avetrany am'izay le hoe fitsarana ozy ray aman-dreny tato efa vita ngamo efa namasokajinareo vita ve zany le fitsarana no efa tonga de miroso any am'le fietsona le filoha rehetrarehetra anatrika le 7 févroary fahatsiarovana le namoiny ainy misy manao an'izay lecture zay ny pijerentsika am'izao fotoana zao ny lecture zay te hilecture mahazo milecture fa te tsoroko eto ny fanasanay ohatrany manasa vahiny nanasanay zao anao zao tonga eto zay ary eo ka ny fanasana voaboasitsika am'le loha hevitra fa tsy apanga ny tenen'izao nao rakoto ny tenen'izao tary le loha hevitra aloha ny atongavako eto fa tsy apanga olona raha nanasan'ireo filoha zay de averiko le teniko teo makasitraka ny zavatra ataon'ny FFKM am'le fampihavanana araky le teny teo hoe sarotra amitsika mialagasy eo vavanan'io matona anaovan'ny oabolana hoe aleo vetsikalakalam-bola zay vetsikalakalam-pihavanana ny fanasana ian'ireo midika aminay zahay de mamela
anzenanao meloka taminay oka ny lasa ho momba ny lasa ary le olona rehefa avelanao a tsy a condition io hoe enao nanao an'izao ka izany nataonao an'izao fa mamely anao dia afaky zay momba n'le raha-pitsarana apelatananay ny grosy nahazo rariny zay teo mifanjakana mivoaka ny onitra tsy manana fitsarana ho atao zay fa rehefa nandeha mako fitsarana io resahana ny hoe tsy akasitrahanay zavatra tsy akasitrahanao nangatahanao appel manana taratasiny zany zay ao ny appeln'le olona raha fantatro zay moa netoketo le izy ka rehefa nangataka appel izy tsy nahazo raha le mivoaka le olona nytorinay tamin'io amin'ny alalan'ny avokany ny filoha teo aloha marika ravalazanao tsara mihitsy nangataka appel zany fa nangataka izy de fa nangataka izy tsy nekeny fitsarana satria rehefa mivoaka ny didy tamin'izay fotoan'izay ary tsara ny alazavana an'izay eto fa rehefa mivoaka ny didy nangatahanay ny grosy de hoe nangataka appel le olona torinareo am'le zavatra rehetra nitranga teo ka mbola tsy azonay omena fa mbola dinia ny fitsarana efa nanaiky ny elony zany andriamato marika ravalomana appel raha ny fahalalana azy satria efa nivoaka ny didy nangataka appel izy tsy nahazo izy de am'izao rehefa tsy nahazo izy niverina zay nangataka ny grosy io ary apela tananay andriamato saretra ohatraohatran'izao ny andro fijeriko azy nombako kely ty tenin'ny namana Charles Edouard ty na fombaiza rehefa meloko ianao de mifona loha na isy fitsarana io na tsisy fitsarana rarony loatra raha mifona aloha ianao amin'ny olona zay nanaovanao eloka move zay nanao eloka tamin'ny fampiarana fahefa-panjakana rehetra teto ny fandimby efa nifona ve ianakary mbola nire non rien de rien je regrette rien de za zany mijery misy olona tianao avotsitra mialatsiny mianticipe mialatsiny misy olona tianao lambolambona de misy olona teo hitsakitsahana ny zony rehefa takotakonana ny kabary ny fampihavana fa raha ohatra ka tena atao amin'ny fomba malagasy io na fomba vahiny tokony nisy débat mandeha télé mandeha radio efa nisy ane zany taloha en 75 tribunal ny tompokolahy général ratsy mandrafa nandeha RNM ny procès fa zao tonga ary amin'ny farany hoe hipotra am'izay hoe ranona ny namono azy efa suspense tapaka ny radio de tsy nitoitsony tam'izany 75 tsy fantatro firy taona za mbola tsy teraka tam'izany fa zany zao natany ampianarana zay tsy nampianarana zany lesona ngeda be ary zay tokony faranana mihitsy fa tsy atao ohatra ny tamin'ny 75 mienina ianao manjary rehetrarehetra inona ny dinikao inona ny oerao iza ny disao iza ny maikelikao fa ty tsy fantatra misy teratra amin'ny farany ty ry zanako hoy mon père zay zany natonga ny ratadidinareo taon'ny Carliton tam'izay président Ratsiraka hoe andao Carliton autonosy andao avoaka ny anao manjery atao mivantana hoeniny vao asa ngambana misy matsiaro zay tenin'izay hoe andao atao le sommet de samy atao hoeniny vahoaka rehetrarehetra tamin'ny taorina kelina de izay zany hoa le nadiso fanatenanana satria vo nahitan'io zavatra io hoe ho atao de nanantenan'izay le niditrano tao hoe ho atao mivantana araky le nilazana azy de maheno daholo ny vahoaka rehetra de ohatran'izay le nteneniny le mato Charles sareraka teo moa hoe rehefa meloka de ameko ohatra nareo tany Majunga ty misy ohatra tany Majunga nanao zavatra tsy nety izy tao Majunga tao tsy teny amoa na iza tamin'ny 2002 iny izy nefa tena zanaky mahajanga ary ray mandeny loloavina tapolota io moa izy lasa korazana mety vatapatatsika izy de rehefa veo izy rehefa nanao zavatra tsy nety tamin'ny 2002 de nisy événement tao tery amin'ny zao moa le toerana efa natao hôpitaly manara-penitra de nifona teo masony vahoaka izy hoe diso aho izy fona aminareo
atsika malagasy ane tena olona le mpihavanany de tsy nanisy olana atao vahoaka mahajanga mihitsy manaiky an'izay hoe fona ozy ataonao trenareo fa diso ary tsy netiny zavatra natao ny fanontaniana misy taoazy angazy zavatra zay iza no diso de iza no tsy diso satria mbola misy milaza fa tsy diso reo ohatra zao misy flo zay flo anteteza mita zao tsy mbola misy loha zany zao ny raha mpitsarana momba azy izy ve zany marina fanontaniana sala rehefa ao anatin'ny fampihavanana mantsy a de zao amiko a ataoko hoe amiko foana zany satria hevitra le izy rehefa ao anatin'ny fampihavanana tsy mijery tsontsika hoe iza ny diso iza ny tsy diso fa zao rehefa manaiky anao mahatsapa na iza fa nanao ny tsy nety de mivaboka ianao fa atsika zany eto tsy mitsara hoe diso ve ianina marina ve ianina fa matory eo filoha reo natao zao dingana zao a tsy vitavita mora ane zao hoe ary no kosa etsaka ihany ny filoha mitondra teo fa tamin'ity fitondran'ny président zay zany voanisy le hoe fampihavana ndeha hiavana hoe ndeha hiavana atao zany izy dingana na inona io dingana io na inona io dingana io defa natao zany le izy defa natao teny misese hivato fa hatramin'izay elana eny andrasana an'io hoe atsona président ravalimanana atao ao izy manao anina re mikarlitona ry de sarinizy 10 lahy fotsiny alatra eo fo izy 10 lahy tsy hita efa nisan'izany daholo tao amin'ny de ity indray nefany a tena réel le izy a tonga atao le olona 10 de le izy zany a tsy misy hoe iza ny diso eto iza ny marina fa rehefa mandiny tena kosa anao fa nahatsapa fa nanao tsy nety anaafatsona de mitsotra kosa ianao na izy na tsy nenjena teo amin'ny fitsarana na tsy nenjena anana an'izay fanetreteny zay ve anana an'izay fanetreteny zay ve ny tokony satria zao misy ohatra atsika mbola miakoabolana ihany aleo enjeny nombo masika to zay enjeny mieritreritra karaha manetsika volanray fa tsy nieritreritra tsony zay le teny atsika zao atsika zao de zao efa mivadika aleo very tsy kalakala fihavanana zao to zay very tsy kalakala vola efa izay zany miaina atsika am'izao nasoloary teny sokobesany le doara de teny isareraka avy eo dia ny anazy amaly an'izay a ny a zany a eo am'le fitsarana ny a io ihanyny a hoe tokony mba ho tandalanytsika misy zavatra mitranga de tokony ho hita ny marina momba an'iny tonga am'le irany sareraka hoe tsisy marina ipotra tsy mahazo manao méditation aloha sareraka anatin'irany mako zay fa tsika tokony ho tandalana ary ny lalàna foana no tokony hoe ary fenitra ohatrany hoe tokony isy lalàna zany olona rehetrarehetra tokony anara-dalàna raha ohatra ka nilaza le AVC manao hoe efa nahazo grosy izy fa nahazo rariny izy de nisy nanao appel de nagagana nefany a raha tsy diso a ohatra ny navoaka ny bulletin numéro 3 ny ara-valimanana fa toatra mbola madio ihany a raha ohatra ka hoe tena meloka marina izy de tsy maintsy voasoratra ao anatin'le bulletin casier judiciaire bulletin numéro 3 de zay nataoko anao hoe iza marina no marina iza manana marina iza manana ny diso sareraka de rehefa avy eo ibona janvier iresaka momba ny tele fampihavanana ity tsika ianao miteny fa hoe zao tamin'ny madame ny princesse teny teo hoe ity florajonary mampiany ity vo nanaiky anao an'le fampihavanam-Pirenena zay lazainao hoe tsy fantatrao akorony na mandeha amin'ny laoniny na tsy mandeha amin'ny laoniny izy aloha natao fa zao no tereniko anao zokibe Edouard tiady tiany ny olona manamay vony adiny mpanao politika le façon ny tena marina efa misy lolo-po mialo taona any anatina fokotany any anatina commune any ady mahatonga an'io alatrombo tsy mety vita io fangaro ady tany ny andohany io mbola eo ny alahelo am'le gendarme zay namadika nitatitra nalefany amin'ny fitsarana mbola eo le alahelo am'le fitsarana nisy nandray vola efa lalina le tia zay ny anaovaka azy hoe tsy vitana FFKM sy ny fanjakana rery ity fampihavanana ity fe efa lalipakana izy ty rehefa miaina any anaty vahoaka
efa tonga amin'y rovina le mpitsary io mba mandalo kely eny akaikaikina eny amin'ny maizimaizina rovina le zandary iny le affectery iny avy aiza ny fieviny izy iny efa tonga am'izany eny ty zavatra ty efa lalipaky ty fa tsy fanovana lalam-pandrerana no tena maika ty ve ahoana adrano eny am-popy taloha vitana fokotany ny mamahany zany okarera olona ampiavanina ny izy mifampitolona eny am-popy fa zao efa tonga hoe tsy andalo alina ngatena anaty farankisosina miaratsiny ka ozy hoe latsaka lalina ty ka sao de vo manomboka de fa itsina ny lalany enao any anombotsongolany maty tsy andevenana ny velona fa sao de rehefa aveo avy eo ndray fa mbola tsy vita tsara le fampihavanam-pirenena de andika lalàna indray ny mpitondra mbola tsy vita tsara na tsy ao anaty loi de finance io avoa indray vola farany isy fampihavanam-pirenena impolo isy ataony angamba marina tokony ho lava ve ny fampihavanam-pirenena tokony arty zany fa ny voalohany indrindra aloha miaikeloka zay angamba zay le izy andreo atobona Jean-Pierre efa vita angamba le fiekekeloka matoa efa nareo zao azo ambara fa lasa alondrina fampihavanana le na de nisy tsy fifanarahana anatiny ary am'samy AV7 efa hita hoe resy lahatra amin'ny fampihavanana ny AV7 resy lahatra zay fa mbola tsy vita le izy fa mbola mitohy ary ny tsy litsofo heny koa ho itarina le izy ary ny fampihavanam-pirenena araky ny teniziko be sareraka teo de ampiko fa tsy oka tsy ho bornena amin'izy 10 filofa misy itarina lavalava le satria mpanao politika nge bedrabe eto hevitry ny maro mahatakadavitra maninona izy io raha ohatra ka mba fangatahana fa tsy niteny avita mbola mitoy le FFKM misy moa ny taratasy ny voaka nisy ny taratasena nisy antona moana azy fa ny fampihavanam-pirenena nge samy ny voyan'izy io daholo ny CRN nisy koa ny tangalamena nisy koa itsika manana ny raradalàna zay namohambola le teneniziko be sareraka teo ny FFM tsy fantatro aiza hoaiza ry zareo am'ty zavatra ty fa ry zareo koa raha mikorotandrotana tsy fantatra hoe ahoana fa tam'izay namoaka anan'izy io tena mitohy izy io ary zay nangatahana aminy jorony le fampihavanam-pirenena ka misy ny tareny FFKM tsy fantatry ho tonga aiza aloha fa miainga le izy fa irarina mba ho tonga so zany hoe raha nefy zao zany tokony anaraka ny FFKM daholo ny FFM tokony hiditrao ny ray aman-dreny ara-panavy amin'ny musulmana sy reo finoana hafa tokony hiditrao le finoana hafa miditrao ny fanitarana an'le izy raha ny fahalalako azy tsy tokony ho amin'izy efatra ihany fa nametrahana ny FM oa iandraikitra ny fampihavanam-pirenena ny fantanina napetraky ny mpijery atsika izay hitako hoe somary misongadina ihany koa de ny hoe hitombona ve ny filazana fa fampihavanam-pirenena am'izao fotoana izao manoloana ny kajy politika hirotsaka ho fidina filoham-pirenena nyreo olona isaky ampihavananareo tsy korotana indray ve atsika midingana manaraka ninninona atao am'izao fotoana izao satria reo zany zao no ampihavanana de reo indray ny ifaninana tomboka atsy amin'ny princesse angamba ka zay le nilazaiko calcul 2018 zany na 2019 ka zay le nilazaiko hoe tsy fampihavanam-pirenena zany le atao fa sarisariny tora titre sarisary raha ohatra ka hoe zay le manelongelona ny sain'olona zay ny feverako azy hoe raha tena fampihavanam-pirenena marina zay no atao ao de miaikeloka de ty misy fomba aradrazana zay za zany mbola misy fantanina kely ty ataoko entre parenthèse kely iny kaja tsika zao malagasy zao moa fomban'iza no ataotsika zao fomban-draza malagasy tsika ve no atao sa fomba ny vahiny iza zany ny fomba iainatsika zao fomban'iza zay zany mahatonga hoe zany fihavanana zany tamin'ny andro fomba ny malagasy de hoe vita ny atsa vita ny manana omby io mantsy amitsika malagasy tena zavatra nofokena mitapy-havanana misy dikan'izay zavatra zay io omby io raha fomba aradrazana de maka omby de mifampitsitsika ho izahay hoe zaho manomboka androany lataranako ohatroatra zay de misy ao voaka malagasy fa disoako taminareo zay zany ny fomba ataoko hoe aradrazana
ampivavaka ndray ohatra zay le fivavahana teny atsika sampy ka zay le antaniko hoe fomba inona moa zany le ataotsika zao ameko ohatraray fotsiny ianao ty a nisy namana anankiray mivoaka avy any amponja de netina tanytanyrazana fomba avy any amin'ny sisy moa tsy fantako moa neto ampandrona de mamonomby sy mianina zany satria avy any amponja moa zavatra ratsy zany fonja zany de mba nanatona ministera anankiray zahay fomba radrazana de nisy zavatra betabeta ao bonbon zava-pisotro de misy omby de ozy izy nanomeny le vola anampy anareo izy fa ty volomeko ty aza vidianana omby fa manompo sampy malagasy olona io a dikan'izany na ny fomba nera tsy hain'le olona kory hoe samy manana ny fomba fijeriny le olona de tiako tenenina hoe raha ohatra ka hoe hiavana marina miaiky akala manjana pabe maso de afaka mirotsaka ho fidina eny amin'ny 2018 zany rehefa tena hoe ohatriny olona rehetra eo atokantrano meko ohatra renikajy nanao fadisoana tamin'ny ramatoa ianao ohatra hoe tratra vamba napiaraka anao rehefa manana ohatra ny any napiaraka ianao de tratra n'le tao an-trano izao ve de mody ianao de mifona amin'ny ramatoa hoe fona ary malala fa diso any eny nanao an'iny fadisoko iny horaisiny ramatoa ve ianao sa tsy horaisiny anjaran'zay de ohatra zay ihany koa hoe afaka mody any an-trano ihany eny kaja fa tsy voatery hoe tsy afaka mody any afaka milatsaka izy raha voavelany eny de zao anjarantsika vahoaka hoe mbola tianao ve zay sa tsy tianao tsony ohatran'zay le izy hoe mbola anaiky anao ve le ramatoa na mifona ary ianao sa tsy anaiky anao tsony ohatr'zay le safidy le izy ihany miresaka FFKM mamakitsika le FFKM ty mako efa nanana olana efa taloha ihany izy io raha tsy resakitsika tamin'ny andron'ny Hervelona tamin'ny 91 mazava nge le position nisy amin'ny FFKM tamin'izany nirona kokoa tany amin'ny professeur Safy Albert hitanazava le izy tamin'izany le tombohan'le hoe conférence nationale ohatr'izany hoe forum national ohatr'izany izy nanomboka an'io tamin'izany zany de efa be dia be ny olona nanao contestation ny fédéraliste nandoro fiangonana tamin'izany noho hoe tsy fahafaliana amin'le FFKM voapanga ho nandoro fiangonana ny fédéraliste napangaina tamin'izany taty arena indray rehefa nazo hita hoe rehefa andray fitondrana andiara valomanana de ny FFKM manisy nataony fitaovana hoe hitondrana eo amin'ny fitondrana satria rehefa tonga izy de izy FFKM premier ministre Ekara ny président assemblée nationale protestante luthérienne ny ministre ny programmes économiques natao anglikana zany hoe voafatotra atao anatin'le politique le FFKM nitsangana tamin'ny 2009 de fa indray le olana hoe rehefa nanao investiture ny président Andro Rajoelina teo de ny evekany archevêque catholique arero no tonga teny de efa naantra nisy amizy raha misy mésentente misy conflit efa misy zany hoe za zany raha amitsy manokana ohatrany hoe tsy matoky ahako fa ohatrany efa fantanina tokony apetraka efa ohatrany misy zavatra mampiahiahy zany am'le izy indrindra izy manao zavatra Mi-Kolo io zay zany azafady eritreritro manolonan'ny calcul zareo momba ny élection na fifidiana amin'ny 2018 ny zany hoe ny amiko zany ny mpanao politika tsy maintsy manao gatsy foana izy tsy maintsy manao analyse-na situation izy vao mametraka stratégie zany hoe zay zava-misy amin'ny fotoana zao tsy maintsy exploitena hoe ahoana fomba hitondrako an'io ty zavatra misy ty zany hoe amin'ny fotoana zao zany ka io eta io zany no hitany aloha en actualité aloha am'izao fotoana zao de tsy maintsy manao kajy izy ao anatin'io fa mpanao politika tsy maintsy manao kajy foana izy izy rehetrarehetra zao sareraka calcul 2018 fantaniko teo za tandehanany 1988 niditra tamindraha politika ny FFKM zao tsika 2015 ny natanjaka nanomboka teo ny secte le hoe fiangonana zany satria miala ny ao anatin'ny fiangonana lehibe miala isaky ny miditra zany le FFKM de mena ny any am-piangonana sanatire aza hitako aza mahita
sao de tea amerina ny ondriny ao anaty vala ny efefika emina de ifampizara fahefana amin'ny fanjakana sanatry re zany zany hoe amin'ny alalan'ny fahefam-panjakana no anerena ny ondry iverinao ambala sanatry zany fa raha zao fandehany zao rehefa kononkononony ohatran'izao l izy ohatran'io ny atombohan'io le resaka ny silamo io e lasa mifangarona autorité morale sy autorité politique raha autorité politique de zay ahita république de zay atao latsika sanatry tena manaya zany zay mahatonga hoe sokafy fa misy fomba fampihavanana maro eto Madagasikara sokafy mivelatra io fa ny olona lena akabiazany ary na manao fomba kristianina mifamela eloka hoe niara-vavaky tsika fa mifamela eloka mirava avy eo izy tsy vitany fivavahana fa mbola lazain'ny princesse teo mbola mamono omby mbola mifampitsitsika fa tsy amerina itsony zay le nampalailo amin'ny zandry lato e mbola tsy nifampitsitsika tamin'zareo akory ny defasainy fa hoe efa mifamela sanatry mbola tsy nifampitsitsika le olona namono zany namany vonoana fa tsy maty tsika rehetra zay hoe ny any abisateriko zany hoe za kosa aloha raha tsy mifona zay nanao ratsy tamin'ity fireneny ty na ny tenako ary ka ananana pirofo fa nanao ratsy tamin'ity fireneny ty na tsy ananana pirofo fa mahatsiaro fe za koa nanao ratsy namonony rahalako a namonony ny olona tarino ny natao nambotry ny fireneko nambotry ny fireneko de za le mitaky hoe tsy maintsy mifona ianao eto amin'ny firenenao tsy maintsy mifona ianao eto amin'ny firenenao na hoe namadika namanao ianao noho ny fitiavanao voky noho ny fitiavanao voninahitra tokony ifona ianao isiny fifampitokisany io aneny aingan'ny fihavanany le fifampitokisan'izay eo amin'ny AV7 sy ny mampara ohatra ny efa vaky any le izy amin'ny lafiny anankiray mbola tsy vita le tsitsika de efa lasinareo manatsan'le olona voapanga fa namono tamin'ny 7 febroary za aloha tsoroko sika samy manana fiovika fa zany tsitsika zany zavatra saropady amin'ny fiainan'ny fiarahamonina zany tsitsika zany amin'ny ankapobeny zany le izy hoe manao fomba de mifamela samy maso ampahabe maso zay ianotsika aloha ny filohan'ny samy manana ny fomba fandraisana azy fa mititika moako zany any aminay mba nandalo tany ny asa tany sareraka io fa zany mititika zany maiko ohatranareo raha zay sareraka io mifampitsitsika ohatra zay zavatra atao zay raha ohatra ka za nanao an'le zavatra nisy expérience hitako tapitra fa nitsitsika zany mety hoe taranako sora am'izay fa taro fa zany tsitsika zany tsy mety mifototra amin'le olona niaraka nanao azy ka io sareraka ny asa tany io mahalala ny atao hoe tsitsika za aloha tsy mahafantatra ny alekapo momba ny atao hoe vily rano zany de izy vily rano ifanekena zao olon-dehibe raha valomanana na miaiky ny elina izy na tsy miaiky ny elina nanao adisona teto amin'ny firenena araky tenitsererika hoe za zao de olona ny vonoana fa tsy matiny dikan'izay matoa nisy ny vonoana nisy ny namono rehefa tsy nataony zay zahay mamela azy alao izy atsapa amin'ny famelana nataona izao araky le soratra masina nateneny hoe fomban-drazana eto alao Andriamanitra hametraka vainafo ao aminy araky ny baiboly ka nahiteny izy amin'ny fotoana nitenenanay hoe mamela nahiteny ndray izy hoe ave 5 na hampitomboiny hoe ave 10 Andriamanitra no itsaran'izay fa ny fifamelana zavatra azo atao zany ka na tsy bebaky fa nahazo onitra anganareo tam'le izy satria nagataka 3 milliards nareo sao de vazo namana bona kosa le 3 milliards izy anao hoe manetaka fanontaniana aloha ianotsika izy ny totaly valiko zay ny totalin'le milliards tsy nangatahanay fa totalin'le onitra totalin'le onitra fa tsy nangatahanay ka izay zavatra zay matoa ny teny tamin'ny voalohany tsy haiko na somary lalodalovalakeny ianao ao anatin'le mangataka an'izay zahay ka tsy angatahanay aminy fa fanjakana no angatahanay an'io oka aloha zava maome izy raha ohatra ka maome raisonay ra-dalàna aiza moa ny ahalalànao tamin'izay nanasa azy io hoe mba nahatsiaro izy hoe ory reto tena diso ty le vola de andray ve sa tsy andray
fa am'izao zay mbola mangataka izany mety hotoanan'ny AVC amin'ny fifidianana filoham-pirenena de le 2018 tsy mbola mahalala ny avoaka ny rapitso aloha ka sarotra amiko ny tele zay fa alao ho avy le resaky fampitsitsika teo atsika tsy atao hoe vely rano le izy lasa ohatrany hoe fomba faritaraina avoana fa ataotsika vely rano fa zay ny ombonana zany teny malagasy ofisialy le hoe vely rano araky ny tenin'ny sareraka teo zany efa lalipaka le izy de tsy vita ny fonafona tsotsotra fotsiny hoe fonare olona de mandeha tsy zay tsony zany zao fiainatsika zao fa mahatonga ny tenin'ny sareraka teo ne hoe makarano na de ianareo hoe tsy mahita hoe taren'olona ataoko hoe 700 ny taren'olona hitanareo ny ndalana isan'andro a ketrona daholo ito mahay ny andro ngamba na matahotrorana tsy mahita mihitsy zanareo endrika hoe miramirana tsony le vahoaka e fa ohatra nitanao olona miadsaina sy olona malahelo tsikasiana mihitsy olona endrika malahelo a endrika miadsaina na de ipitaraberaka laksonna maneno a tsy en'olona tsony vokatra ninona na le micro-trottoir teo ne de mahita anao hoe olona zany hitanao zany hoe sanatria lasa ohatrany romotra ohatrany tsy mampitovy ny olona be fitanao romotra daholo zany le olona hitanao inona ny mahatonga reraka sady malahelo le olona nona etsy an-daniny nona miadsainy ny fiainana sarotra de zay avy am'teniny sareraka zay hoe tsy vitany fotsiny hoe mifona de tsy vitan'zay tsony zany zao epoka enatsika zao fa tena zava-doza zany tenenenikaja fa raha tsy mitandrona tsara tsika tena avy am'teny sare tena lasa ampahonena ty Madagasikara ty raha tsy mitandrona hoia fa tena milalana fa zay natonga ananontany fomba niza moa le iainatsika zao atsika zao nefa miala fazy zany malagasy zany taloha raha manitsaka anao izy azafady reza fa zao reo voitsaka voitsaka anao a masongatsy mze ohatrany hoe tsisy tso zany le ntongotrao azonao tsisy tso mihitsy le gasy taloha hoe azafady re tompoko mialatsiny ameko ohatra ny rainao maly a za mihitsy j'étais là za teo ataony amin'ny 3e position ny tomobiliny de tsy afaka mandeha tsony rehetrarehetra de farany za mihitsy no mivoaka hoe ramsia sao de mba fa tsy mety fa eo ampivoan'ny arabeny de inona de nisy taxi taoriana de le client le taxi no mivoaka satria ela loatra hoe permis taiza moa permis anao ramsia efa eto ampivoan'ny arabeny anao no mijanony izy ny tonga de niantso totondry zany hoe sady efa diso izy de tsy miteny hoe tsy mety ny nataoko fa zafady fa mbola nananina kely tatsy aho ohatra fa tonga de izy niantso totondry an'le olona hoe mafy be zany la fa tsy de hoy za mantsy azy hoe rehefa diso de tsy mbola mpihavana rehefa diso a de mieke hoe azafady mialatsiny fa diso tsisy amitsika tsony zay zavatra zay bona Jean Pierre mandeha araka ny eritreretanareo anazy zany le fampihavana ny lohatreto zay tsy miteny mandeha fa mbola miroso io ny fanirinay a mba ho tonga am'le tena fampihavanana zay tena ilainy malagasy rehetra fa za aloha mahita ary tsy afapo fa hitaro le izy alao ilazany heviny fa tsy famanina moa hoe izy dimy zay aloha za point d'interrogation amiko famanina araky le teny princesse teo mihidy atrano ao maina tsy ampahafantarina zany tsy nakasitraka an'le hoe mety ny ataony zareo fa le loha hevitra le fampihavanana ikeko hoe misy ny mpampihavana zany be da be ho nitondra an'izy io teta nisy serena tsy nahatafavoaka nisy ny tangalamena nisy koa de toanana andray aloha zany zao nefa fikay masao de atafavoaka zay ve le misy tsy azoko kely toana nisy sao de raha ohatra ka fampihavanana le hoe ilainy izy zao no manao azy am'izao fotoany zao ka raha ohatra izy tafavoaka am'le retreretintsika rehetrarehetra ilainy zay ilaina le fampihavanana fadingana zay hoan'ny AVC ve zany tsy de le fampihavanana ny rehetra loatra fa rehefa milamina nareo am'le fikambanana de fa mety zany le izy tsy haiko na azonao fa za miteny hitarina le izy mba hahafapo amin'ny fandraisana anjara ny rehetrarehetra zay ny a zany tsotra hoe miverina amin'ny teny to ihany a hoe mitenitsika hoe ianina diso ianina tsy tsika ne no tena mahafantatra ny marina sy ny diso zay no ataoko hoe tokony tsaraina le izy rehefa vita le tsarana hita am'izay le izy a zay tsika vo mijery hoe tokony ifona ibebaka ibaboka mihitsy zay nanomy tsy mety fa raha vo tsy hita le marina de samy manana ny interprétation de samy mandrisotra ho azy
avy eseto milaza hoe rahavaly manana za mamiraka fantany hoe tena rahavaly manana ve azy moana fa tany za aloha zany tsy mahafantatra fa izay ny mahatsara an'le hoe alefa le fitsarana rehefa hitanao marina hoe ity olona ity zany natonga an'io zao kay nyfandehan'io zavatra io satria am'izao tsika amin'ny teny zao tsy manapaka ny teninao any amin'ny internet any amin'ny Facebook manao révélation ny colonel Sarna hoe nisy fivoriana tary nisy fivoriana zany zavatra zany zany tsy fantatrao marina be zany dizy hoe zany sa marina fa miteny foana izy atrany la réunion izy manao révélation miteny foana le olona zany lorosaina hoe le zavatra zay le rangaty hoe marina mihitsy aloha sa tsy marina le lasa samy interpréter azy le olona fa aloha fatarina ny marina hoe inona marina ny tena réalité marina satria misy répété foana io satria tsy fantatra tsony avelakolosa reraka resaka an'izay nareo anivon'ny parapolitika ny mampara ahoana tokoa reny ahoana ny fomba hiavanana amin'ireny karazana révélation tena moa zavanokana koa teny antanina renina tamin'io fa misy zavatra tsy lazany tao anatina noyauany mihitsy noyauan'le mouvement le tolona 2009 fa le zavatra soratiny sasany amin'ny Facebook ohatran'ireny de zavatra mahatsisaky na ny lera lazaina za moa ny teny hoe mahatsy salama saina ve ny mandao ny Madagasikara asa tsy fantatra tapa-bolana na ray volana tao heritona za zany tsy hiditra lalina am'izay fa za ombako le hoe avoaka ny marina matoa zany ny feoko mihitsy zao no miantso hoe ny mpitolona rehetra dia tongafa manatitra voninkazo eny amin'ny 7 février de mazava tsara mihitsy tsy maintsy tsarovana foana ny raha latsaka tam'ity nahitana mbola tsy hita aloha ny marina fa ny tena dikany de hoe mbola tadiavina ny marina fa namany reto voatifitra reto ane misy mbola tsy hita ny faty hatram'izao firy tokoa le tsy hita ahoana amin'ny taremarika farany tamin'ireny firy maty firy naratra firy ny tsy hita la ny fanisany ankizy azy terianena moa teria le tamin'ny ny alina ny teny amin'ny ministera anga netina any amin'ny hôpitaly zay tratra teo zay voatifitra teo le fafany pompier vao maraina ny tomobile any amin'ny ankizy any amin'ny 30 ka hatramin'ny 9 any ny maty teo ny amina le ministera akoatran'iny le taty ambany fa tsy le tary ambony zany fitopolo ny filazany croix rouge nefa ny fitafatotaria eo amin'ny 20 eo zay le tsy hita akoatran'le 75 de zay zany le izy dikany zany mbola tsy hita ny marina zay zany de mandritrikitrika hoe tsy maintsy arakalazaina foany ty 7 février ty fa ity mitaky fanovana ty mpandrodana jadona ary matsiaro zay hoe mivadika amin'ny namanay zay maty zay raha tsy mahatsiaro sy mandroso foana miady tsisy nijadona eto ny fanontaniana apetraka hoe raha toka tanteraka le velorano teo ka mifamelany rehetra miaikeloka de tsy mbola malikely le ao anatin'izay indrindra matsy tonga de avantokany aminao mihitsy ny fanontaniana hoe azo mbola atokisana ve reo mpanao politika rehetra reo tafitra am'izany Marc Ravalomanana Yandry Rajoel Didier Ratsiraka Zafy Albert sy ny tsisy reo ampivanireo amin'ny hoaviny Madagasikara alohan'ny amaliko an'izay tohizako le tenin'iziko be sareraka teo am'le resaka fanateram-boninkazo ny anampiko an'le izy misy fanompoam-pivavahana le izy ao Mahamasina zay tariny FFKM zay vao miroso am'izay zay anasana kon'izay namana mpiara-mitolona rehetra de miroso fanateram-boninkazo amin'ny palais des sports Mahamasina amin'ny andro tsio zay nga mafisiko de hozy anao hoe raha toa ary tanteraka le velirano raha toa hozy anao tanteraka mbelo hitokisana ve rehetrarehetra zay ngamba conscience ny tsirairay zay sy zay fanapahan-kevitra resiny fa za mbola tsy afaky ny hamaly an'izay fa mbola ao anatin'ny firosoana ny fampihavanana am'izao
ka miankina amin'ny tsirairay zay. Raha tso Charles Edouard maha-olon-tsotra anao mba ataoko mivantana mihitsy le fanontaniana. Tiako hivoaka zany hoe amin'ny fomba ahoana no tena ahatonga le fampihavanana any am-pony malagasy ka hoe reo efa milamina ny fireneko hifidy amin'izay afaka mirotsaka ny rehetrarehetra milamina amin'ny 2018 ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena. Raha izao zava-misy amin'izao fotoana. Amiko aloha dia tsy misy afa-tsy mangarahara ihany tsisy afa-tsy mangarahara ihany tsy mety le zavatra atao ao Mi-Kolo amiko satria le olona intéressé raha tsy mahafantatra an'le zavatra resahanao mangarahara ihany amiko hoe fantatro zay fomba hanaovany azy araka le teny sareraka hoe atsona société civile atsona dolo lafikiry rehetrarehetra atao mivantana dia atao mivantana amin'ny aina aman-jery dia mifamely io ngy eto an-tany ihany no afaka mamely eto ihany fa rehefa afaka eto anao tsy possible atsony hoe amela dia tsy maintsy ny princesse miompokevitra amin'ny Charles ako hoe le izy zany ahitarona le izy satria eto misy be da be eto ny ara-drazana eto ny mivavana eto ny ohatr'izay eto daholo miaina eto daholo tsika rehetra zay dia ahitaro ho an'izay le izy fa tsy hoe zay zao dia efa mimakomana ho any amin'ny faritany anao inona any amin'ny faritany teto raha tsy fantatra koa hoe inona le Mi-Kolo niditrano tao dia ho any amin'ny faritany anao inona no atao ho any amin'ny faritany zay mantsy le nisy resaka an'izay le Fevrier hoe zay zao dia efa mandamina nidinana any amin'ny faritany isy an'izay ka dia anao inona ny atao any amin'ny faritany hidetrano koa ve inona no atao any amin'ny faritany ihany mieto sao dia hoe iaraka amin'ny filoham-pirenena ho any amin'ny faritany kosa fa hitarika le fampihavanana ny filoham-pirenena koa mantsy ny teny hoe hitarika le fampihavanana ny andraikitsy ny filoham-pirenena ao anaty le fampihavanana ihany koa zany mbola fantaniana ka zay le lazaina teo hoe raha mbola io le Mi-Kolo midy anaty trano koa no entinao any amin'ny faritany iza moa le ohatra i relexis ihany moa ny iza rakotsizafy ihany ny lexis zany ka nahitety an'ity faritany enina ty fa ny teo ihany teo dia tsy hitako anie zany ny vahaolana amin'le izy fa ny zavatra mety sosokevitra avy ety aminay ary zay zao no ataoko hoe mitovitovy hevitra velaro le izy fa zay dia ny otrano fa atsoro lafi ny olona reo fa tsika anie misy raha mandreny ara-drazana eto misy efa ao mony Fevrier efa aony atso daholo reo olona reo dia aleo ho atao araky ny tena fihavanana tena izy ary tena marina fa tsy hoe tsy miady ny kobay akelika ihany raha saiko faritanao zany zao le endriky le mpitarika ny fampihavanam-pirenena dia ohatrany ahoana ny filoham-pirenena dia ny FFKM dia ny FFM dia ao anaty vagan anankiray sa sasamy manao dia atambatra satria tena ny olo-tsotra nge resaka aminay ahoana ihany izy ty tsy zay ka tsy zay efa nisy betabe natao tao amin'ny CCI tao fa tsy fantatra hoe inona fa ny zavatra mety atao eo ny filoham-pirenena araky ny teninao eo ny FFKM eo ny FFM eo le sokajin'olona le nilazaiko anao misokatra zany ivaravarana io ho an'olona rehetra reo ho eo daholo zany dia eo mpabe masiny olona dia mifona araky ny teny teo hoe diso zahay dia misy fantaniam hoe izy ary le olona vela hiteniny marina zay zany ny fantanina sa hoe tsy voatery ho fantatra ny marina fa mifona fotsiny dia teny sarina tato mantsy zao ny teneny sarina lazaina tsy maintsy tenenina ozy marina izy ary amin'ireo olona reo ny teniny marina lele ny olana dia ny kajy politika sy izy ny teniny tena marina izay mandoto ny sarin'ny mpanao politika eto amintsika ka iza koa raha no atokisan'ny olona na ilaza ny marina azy bona Jean-Pierre za raisiko kely le teny zokibe sarila teo eto an-tany noka efa mela satria ny soratra masina nge ny teny zay fehezinareo etỳ tany fehezinareo an-danitra any tsisy famelana tsony ka tsy diso angamba zay raha mamela ny olona nanao adisona tinao tenena hoe tsy disonareo avy aseto dia mamela avy antrany marika raha valomanana na inona ny tantara zay araky le teny sarila ihany dia tena ty mahafinaritra fa aloha ny fitsarana no hitsara zay nge fanarosonay ny anay meloko izy meloko izy eny iandry ianotsika aloha izy iandry hiteny ka aminay le famelana io araky le teny teo namela zay tsy condition azy io izy kony debe nge izy ary manana mpanolo-tsainy
mety mba halala ny tokony ataony koa fa ny le ataony fefikaima am'izao tsy mbola misy mahalala ary mihidy atrano ao tsy araky nyretoananareo na mbola tsy misy mahalala mba aingany eo tonga am'le iriny satria ny malagasy rehetra satria ny malagasy rehetra de maniry an'izay fampihavana an'izay ary tsara le fiazafady kely ray minitra iza moa le milaza ibona hoe alao ny fitsarana iza moa ny tsara azy voateo arasary la nyteny hoe ny gazety judiciaire ny madio voateo no nyteny hoe nanao appel ka matomako nanao ade vo eo ka fitsarana izy anao ndrasanao itsarany lizy maro fitsarana izy de fitsarana izy fitsarana ny tsara azy ny fitsarana nametrahana fitoriana le mikasika ny appel madio gazety judiciaire ny madio tsy mbola nahita an'izay kazier zay fa ny grosse aty atanako de manameloka azy perpétuité izy ary tsy izy rery fa maromaro ka ny fahitanareo atsika samy manana ny fomba fahitany fa ny zavatra ty appel tananay no lazaiko sareraka de avy eo zoko be manaraka ihany any de tsy de akaiky dossier adiny AV7 sy ny ravalomanana izy io misy mandeha koa any ny tena marina tsy fantatro da tany antranony Bonariry na Bonariry na nofy amela eloka na misy 20 na 30 amin'ny vidoana na mela eloka amin'ny fahalalako azy 187 nisy anareo amin'ny AV7 zay ny hitako sa taminamoanan'le décret anomezana fanampiana ny AV7 olona 187 angaminareo raha tsy fantatro zay taty afara fa tsy koa le fitarana avy any amin'ny faritany ny fahalalako azy décret misy décret ivoany zay zany lizy ny fahalalako azy ibona misitona hoe andao eny Mahamasina amela eloka andravalomanana am'rapitsy io amin'ny sabotsy ny mpitolona rehetra ao anatiny ny mpikambana amin'ny AV7 manapa-kevitra fa hoe tsy hidiran'olona tsy mbola niditra tamin'ity raharaha ty mihitsy ny raharaha ny AV7 eo le fanontaniako hoe izy zany hoe ny ankabeazan'olona andeha hoe ny anafitra voninkazo tetone zany ASVM zany tamin'ny heritaona le ozinareo manty satria le fanontaniana nareo de hoe izy mikarakara ny fanasana sy ny rehetrarehetra ny AV7 ve ohatrany fanao ve ny présidence no mikarakara an'io ary baiko avy any ambony amin'ny gazety anao mamaly hoe baiko avy any ambony de magaga ibona ve tsy misy fikambanana ve reo olona reo ka ny baiko ombonana ve tsy misy aze ve namoahana hoe zao ny atao sy zao ny atao ka amiko zany ohatran'izao ny any position kosa raha ianareo AV7 rehetrarehetra zay manamanjo no milasa aminay mpitolona hoe izahay rehetrarehetra tsy akanavaka ireky de mamela andrava iza mo marika ravalomanana na mifonana tsy mifona izy zay anareo zay raha ohatra ka vitanareo ny faharoa de ty zay eny ny jadona ny adivanay teto ka zao raha mifony ravalomanana fa hoe za de mbola anao politika ary tsy anao jadona tsony misy mpipetra mihitsy tafapetraka zany ko mbola dinian'ny mpitolona rehetra manerina ny firenena ianao miresaka tolona fa hatramin'ny 72 nge araky ny resaka zokoetato efa nisy efa nisy an'izany rehetrarehetra zany 2002 koa ne mbola misy lonalony tsy tavapeka so de tsy tokony raharaha 2009 rery no ataonao sy asongadina ohatra zany fatenena matsy le loha hevitrinao zany teo hoe fampihavanam-pirenena makaisy février le izy io ny actualité zao satria le izy za zany ny ary mamaka fotsiny le hoe raha ny fampihavanam-pirenena za mipetraka amiko aloha amin'ny mahoitsotra raha ohatra n'io lalana ombany io tsy mitovy mihitsy ny finoana sy bona fa mbola hiverina ndray andao ndray koa andany volandre mandeha rehefa vita koa io mila mpihavana zany ianareo za momba ny hevitry ny namana tato hoe misy zavatra hery rehetra misy zavatra
any ny hery rehetra no mitantatra mampiavana misy zavatra hitsiko kely fa nisy fanontaniana napetraka tamanontany izy de mba mahazo droit de réponse voalohany indrindra aloha ny bureau-ny AVC tsy misy miresaka mihitsy rehefa mivory de tsy maintsy eo sareraka andraso tsy nitatsy nanapaka anao fa anao manitsinity zavatra betraka ary misy zavatra tsy fantatrao nisy fotoana zay zaho bureau-ny AVC rehefa manapaka fanapahan-kevitra hoentina aroso amin'ny kambana nisy ty fikarakarana sety Fevrier ty fa antrapahany mba hitenenako kely raha nisy ny fankalazana tamin'ny herintaona député zao nilokaloka nisy olona tsy neretseretina anjara fitenenana de niteny ala ody eo raha valomanana ala ohatra zao notonga io raha valomanana tsy hita daholo ren'olo reny na aizy zahay AVC tsy isany eto nisy niteny raha iny valomanana mody eo tapahako ny tanako hatram'izao mbola tsy mahita olona tapatanana ka tsy fampirisihana AVC hafa neny avoakany vava de hafa ny atao ka zay laza ndray maty zany fitenenana zany ka nisy mako hoe famoronana lainga raha navorony mialatsiny manona anarana fa tsy teo ianao ka tsy midika rehefa tsy teo ianao tsisy fivorina fa misy famafasana lainga tamile fivorina taminy lakamisy io raha nivory tao zay nanasana olona tsy ao anatin'ny membrany AVC ary tsy nihoatra ny 3 mivoaka nefa le olona miteny 80% ny AVC tsy manaiky ny fanapaka zay aloha raha nanao an'io fanapavovany io tsy manasa olona aiky nampiaiky eloka fa manasa olona amin'ny daty ny fahatsiarovana ahitsiko kely ianao am'izay ka ny fitenenanao hoe ny olona rehetra zahay zao avy nivory zay AVC zao misy ny olona makasitaka ny fanapahan-kevitra indraindraisinay fa ianao aloha tsy tao zay ajantsika eo iny resaka iny fa hitatsika eo fivoarany vaovao fantanina hafa mifandraika am'izay fampihavanam-pirenena zay de ndao somary andeha lavitavitra kely tsika manao ahoana no atao hoe fiatraikan'izay fampihavanam-pirenena izay amin'ny hoavy raha ohatra ka tsy mahazo antoka ny vahoaka fa hitondra filamina an'ireo olon'ireo so de mba olona vaovao no ilain'ity firenena ty fa manapa-kevitra ireo na hifanekeny ny vahoaka malagasy rehetra hoe alao samy mba tsy manao politika antsony daholo am'izay re ianareo rehetra reo fa aleo mba avozana fomba fanaovana politika ataoko koa tseny nisy efa fimantsy efa nanipika an'izay koa hoe tsaratsara kokoa raha manao maka retraite politique daholo rehetrarehetra fa olona mbola tsy filoham-pirenena mba le atoko politique koa am'izay fotoana zay mba apetraka hoe gauche droite na fa tsy miparitaka be ohatrany hoe de mety ilamina kokoa tsika raha tokony ho izy hoe zay zany tokony atao fa zao raha ohatra kosa moa ka hitan'olona hoe zay ne le nameko ohatra teo hoe misy olona anankiray natsapa iny mety hoe dahalo izy taloha fa lasa pastera ohatra de avy am'izay teninao zay hoe ao no matoky azy ao no tsy matoky azy le resaka tsy maty manota verimberina mantsy tena zay tsy atokisan'olona itsony randrariny sy ny hitsiny olom-baovao ndray zany ho jeren'olona fa de reto zany mba mpanolokevitra manolo-kevitra hoe zay olom-baovao eo hoe zao nefa nampisolafaka anay teo ka raha hitondra ny olom-baovao oka hoety ve zay hanaiken'izay ve hanaiken'izay ve sa tsy hanaiken'izay sa hoe hanaiken'izay zahay fa de ty misy lalana araka ny teny sareraka teo hoe misy discipline napetraka ka raha voadiso pakely ianao amin'io zavatra efa napetraka kalamanjana amasom-bahoaka io de zao misy zavatra miatranao vandro zareo ndray le lalàna rehefa avy eo na misy fandikana lalàna be deabe zay le olalampanorenana eto io zao be deabe ny mandika de ka alohan'izay zavatra zay zay lazaiko anenikaja zay efa misy lalàna apetraka mihitsy na eo ianao na tsy eo anao tsy azonao vany io lalàna io izay ihany ny amin'ny lalam-panorenana farany teo fa le ohatrany mbola misy ny ACJ zao mbola zay ne hoa le olana eto le olana eto amitsika zany de zao rehefa mandeha de tsy mitodika mihitsy mahitsy foana fa tsy mba hoe inona moa le navoan'le taorina zay zany ny olana amitsika de inona zay mahatonga an'le erreur miverina foana le favoazana ohatr zao miverina foana rehefa mandeha tsika tsy mba mitodika kanefa rehefa mandeha azony amikaja mba mitoditody ihany ao arinao fa ny olanao atsika tsy mitodika mihitsy de zao mandeha foana ny afarany farany tsy fantatry io na vody azo na midonina io na ny akady io de oeto mandeha foana de inona verina foana zao zavatra zao zavatra mahazo nge enikaja fa miverina foana
zay tonga ao de io lalam-pandroenana io famonoana io lalam-pandroena de c'est la même chose zay foana. Andriamato Charles Edouard maolo-tsotranao. Ny ahy zany a ohatrany tsy de momba loatra an'izay a hoe ho ratisena le classe politique hoe omena an'le tanora satria tsy de zay loatra no izy satria misy tanora koa ne efa mbola pira lavitra ny za zany tsy de zay fa ny anahy zany le toetsaina le mentalité fomba anaovana politika no tokony mba amboarina am'izay eto amitsika na zoky olona izy a na sady olona izy a na antitra na tanora tokony mba hiova am'izay le mentalité satria eritreretintsika fa tena taraiky be tsika tena taritsika raha mijery ny toerana misy any Madagasikara am'izao fotoan'izao raha oharina amin'ny firenena vitsivitsy ao Afrika tokony ho taitra zany tsika satria zany hoe Libéria zany no manana taux de croissance économique sy PIB ambonitsika mahamenatra raha za satria Libéria zany le 20 taona nanao guerre civile zany ny tena guerre civile ary natratra terrorivo ny matin'ny Ebola eritrereto fa zany mbola maresy atsika tsy manana ny arem-pirenetsika akory zany fa tokony mba ho taitsika amaranako azy hoe le fomba fanaovana politika tokony mba hiova am'izay mba zokobe bona de sareraka aveo de le fanotaninao ahoana ny vaina daholo ve de le tanora apetraka inge ny hevitra samy manana ny azy hoe izay ahoana moa ny eretreretako ny aharetirety politika ny andry rajoela nefa tena mbola ao anaty hafanampo fanatanterahana politika izy ka oferana tsy ahazo ana politika tena le fanaovana politika koa azo eritreretina misy fiovany tsy teo izy zao manana expérience betsaka izy teo mety hoetiny amin'ny 2018 za tsy merity ohatry zao niteneniko amire tantarain'le olana hita tany vato fa raha valomanana mihitsy mametraka andatsiraka fitoerana na fipetrahana rehefa tsy vita ao anatin'ny famelan-keloka daholo zany fa ratsiraka zany raha ny tantara politika tamin'ny raha valomanana tena nazy hoe fa eo amin'le fosama malagasy tena mamety raha valomanana ny mandray azy ka le retraite politika ny ahatongavana am'izay sy hamerana an'izay ny sarotra fa tsara daholo angely le hevitra fa rehefa natanterahana azy no sokobe sareraka ny angamba le fampihavanam-pirenena no tsindriko izy io a le nresantsika hoe latsaka lalina le fahantrano ary tsika de nanota alohan'ny faraparany raisiko ny otana ataotsika 1980 le nisy fifidianana sa firy izy le nanomboka niditra hoe délégué mandovola andoavam-bola ny délégué 82 zany 82 de hoe mandoavam-bola ny délégué karamaina ny délégué teo délégué communal sa délégué le délégué ary amin'ny vote taloha mantsy talohan'io zay efa nifidy a de zao samy malala ny ofidiny zahay ndraindray ary olona ray ihany nofidinay fa zay anao délégué ianareo ekipa roa manao délégué ny candidat ray de zay ekipa zay na tsy naman'le candidat zay de manao délégué fa nanomboka teo tsika hoe lasa fitadiavam-bola ny fiatrehana fifidianana indrindraindrindra teo ny nanomboka fiatrehana fifidianana de nivadika am'izay ahoana fa tsy etehatra amina sovaly maty aveo mivadika palitao vadika palitao de vadika cravaty hitanao hoe tsisy tanora saty io de vadika cravaty zao tsika mavokely zao tsika mahatsara an'izao mahatsara am'ty fidirana am 4e république ty tsara lizika zao no nahatsara nidirana am'ty tratra daholo reto ny tena mahatonga ny firenena tsy mandeha hita daholo zany hita hoe iranina reto le mpivadika palitao reto le mpampanova cravaty reto le mpikarama politika tratra daholo tena ary natsara azy a de zao mifanindry amin'ny lahaino manjery reto raharaha reto nandeha miparitaka le serasera zany a
ny niparitaka le fitaovatserasera no mipoitrareto za ndray zany mba hoe retraite politique andresahana izy io neo fo fantatry ny olona fa ny vahoaka koa tokony efa alala raha mbola anaikatakaly t-shirt kaskety vola ny safidinao de miomany anao fa de tsisy tapitra fotoanatsika vao meko fitenenana tsirairay nareo ianao mamarana azy fa ianao tranomboka azy teo de fitinitsika foy de foy manomboka azy angamby ianao zoky be mamintana an'izay resaka fampihavanam-pirenena tena ataotsika foy foy 30 seconde za misaotra makasitaka ny ady hevitra teto misy nitarika ny fampihavanana ny obolan'ny princesy hoe sarobidy amitsika ny fihavanana mba ho tanteraka am'le tena fampihavanana zay iriny malagasy rehetra ny izy hanatanteraka ny izy hanao mba ho tafita am'izay rehetrarehetratsika ny azany a de ny citoyen ny malagasy tsirairay avy a tokony conscient aloha tsirairay fa potika ny firenena raha izay faharoa tokony andiny tena ny tsirairay hoe so de manana responsabilité ahako na tonga azy ho potika roa zay fahatelo raha ohatra ka mahatsiaro anao fa nanana andrakitra na tonga azy ho potika de tokony fony ianao ary tokony bebaka ianao hoe tena zao zavatra nataoko zao anisany napotika an'ity fireneny ity de mangata famelana zay ny be sarezaka mbako manana niny raha lazay fitinitsika za zany a de tsy te andevimbelona tsy te andeha hanao conférence nationale isatony eto farany na isam-bolana fa de nizy mbola eritreretina tomboko io de hitaro ny hery misy andray anjara faharoa manaraka an'izay ataovy maresaka ny zavatra ifampiresahana ataovy fantatry ny olona ny zavatra rehetra ifampiresahana mba ampiakatra farafaratsy ny fahalalan'ny olona ny vaovao sy alalan'ny olona ny lalana tokony ombana miaritsika ny mpanao politika tsirairay fahatelo moa le fa nolazaiko teo za de miantsony olo-pirenena fa ny mahatonga ny firenetsika me milatsaka de misy andraikitra lehibe koa an'ny olo-pirenena satria ny fanahytsika mihitsy no amiditsika rehefa fifidianana ny fanahy ny vato ane fanahy ny fanahinao ane iny vato iny ohatran'iny ve zany ny fanahinao atakalinao t-shirt avy atakalinao vola ny fanahy ena mamarana azy ianao princesse fitinitsika nena zany a miangavy ny malagasy rehetra tsy vako volo tsy akanavaka engany atsika mba hiverina misotoavina malagasy iverenantsika mihasiny zany madagasikara ary tena fitiava-tanindrazana fa tsy hoe fitiavatena sy fangorona karena fa tena mahantra fa diranovana atsika mahatonga n'izao zavatra rehetrarehetra zao ny fahantrana sy ny fijaliana de mba hoaka ny toetsaitsika re avereny ny sotoavina fa raha miverina sotoavina zay tena mamalagasy atsika tsy misy zao rehetra zao ary adampinaritra atsika am'ty firenena malagasy ty misaotra tompoko lasy tompoko vavy mahery ny adindray fa so nahery 20 minitra ny fiarahantsika teto isorany ianao tany atokantrano tany niaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'ny fandarana Mi-Kolo Hevitra tamin'ity zoma alina ity heverina fa nafatsika namakafaka nahita ny zava-misy izany fandarana izany amin'ny heriny hanio toy izao de aloha hevitra hafa indray no entitsika ato anatin'ny fandarana isorana ihany koa ianareo efatra menada nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ity zoma alina ity dia apatsivina atrany atsika ny atokantrano any misy ny tsikera ny tsosikevitra azonao entina amin'ny page Facebook ny fandarana Mi-Kolo Hevitra izany zay no ena tompoko lasy tompoko vavy manasanao tsy isaraka aminay eto amin'ny Kolo FM sy ny Kolo TV amin'ity alina ity mirary atsika ianao farany herinandro mafinaritra ihany keo mandrapitafa ho amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko